fambolena, fiompiana, asa tanana ary jono antoky ny fampandrosoana. Izany no lohahevitry ny foara Analamanga andriany voalohany izay natao mba hampifandray ireo tantsapa-mokatra isan-tsokajiny, ifanohana arakevitra ary fampizaratra kefa mahakasika ireo sehatra ireo. Nandray anjara tamin'ireo trano eva ny fitalehavam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana Analamanga, nampiranty ireo fiara-miasa sy ireo tombotsoa maro atolotry ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ireo tetikasa sy fandaharan'asa misy ao aminy. Aritra atelona ny hetsika ka ny 15 septambra 2024 no natao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Foara ohatran'izao no ahafahan'ny tantsaha mampahalala ny vokatra ary eto amintsika betsaka ihany no miteny hoe tsy fanjarian-tsakafo, tsy fahampin-tsakafo mandiso azo mihitsy ny fitsidiana ny foara sahala amin'izao fa tena mamokatra ny tantsaha, miasa ny tantsaha malagasy ary deraina ny tantsaha malagasy isaorana manokana koa ny ao amin'ny faritra Analamanga tarihan'ny gouverneur amin'izao hetsika zao fa tena fanohanana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny jono ary ny asa tanana izay ivelomany ny tantsaha any ambanivohitra. Ny anontenianay dia izao tsara ianareo mitodika manokana amin'ireo tanora. Tena hita aty amin'ireo stand ireo fampiratiana izay nandalovanay fa be dia be ny sehatra azon'ny tanora hidirana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanodinana ny vokatra. Entanina ianareo tanora fa tena mahavelona, mampidi-bola ho amin'ny fianakaviana ny fambolena, fiompiana, ny jono. Tongava mba mitsidika dia vonona hiara-iasa amin'ireo fikambanana samihafa ministera mba hampiroboroboana ny sehatra izay atao hoe ekena fa kitro ifaharan'ny toe-karem-pirenena ary indrindra anatsaratsika ny fahavitanteran-tsakafo. Fantatrareo fa zay dia velorano efa napetraka filoha ary tsy maintsy hitantsika fa ho tratry zany rehefa mijery aty mitsidika aty nareo dia hitanareo fa tena misy sakafo ary tsy mampitsangamena tsara ny kalitao an'ireo vokatra izay aranty eto amin'izao foara andiany voalohany ny Analamanga zao. Tanjona ny ananana seha-pambolena sy fiompiana miroborobo, jono maharitra, asa tanana mivoatra ary indrindra ho fanamafisana ny fahavitantena ara-tsakafo. Notoloran'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana masomboly, vary sy legioma ary zezia organika ireo commune ao amin'ny faritra Analamanga. Masomboly voafantina ary voamarina avokoa no natolotra ireo tantsaha-mpamokatra. Arak'izany dia anatin'ny ezaka ihany koa ny anamorana ny fahafahan'ireo tanora mpandraharaha mba ampiroborobo sy anavaozana manerana ny roto santa, fa indrindra ahafana mijery lalam-barotra sy fiaraha-miasa maharitra.